Ok, fa miaraka antsika indray amin'izao angambany efa azoazontsika daholo hoe aiza zany ny fandehan-javatra satria efa vitavita ihany le site. Ny ataontsika androany zany mamita an'ity page d'accueil ity a dia mamita ny menu ezahanao vita. Ok, dia ataontsika ary zany le izy voalohany indrindra. Mbola tsy hanao ny style ako alongany fa amboatra an'le bloc-ny album. Efa hitantsika fa efa misy contenu hoe album dia iny zany tam'le teo aloha tsika efa nanamorona ny contenu album, type de contenu album, dia efa namorona ihany koa ny vue album izay sady misy bloc no misy page. Dika zay zany a mampiditra contenu aloha tsika ahitantsika hoe ahoana marina le izy dia aka contenu réel am'le malagasy.it ako. Ohatra zao ty misy contenu anankiray tao amin'ny tahirin-tsary, za zany amin'izao ajouter du contenu afaka mampiasa an'ity lien eto ambany ity ao amin'le menu navigation na koa eto ajouter du contenu de album. Dia amin'ny album alohan'izany rehetrarehetra zany a satria araka teneniko hoe eny an-dalana zany tsika manatsara anazy. Za zany a tia ampiditra sary maromaro satria ohatra hoe album afaka mampiditra sary maromaro ihany koa. Eto amin'ity dia mampiasa module anankiray izay antsoina hoe resume Drupal de resume upload ngambany izay file resumable upload zany a iny anarany raha ohatra ka hoe tsy hitanareo amin'ny YouTube efa adalana YouTube, raha tsy hitanareo amin'ny Google file resumable upload dia rehefa copievana zany a installer io lien io a mais module dia aveo installer un nouveau module dia installer. Rehefa installer zany iny dia activentsika resumable upload ny anarany, file resumable upload dia activentsika izy a. Inona ny asan'iny? Ny asan'iny a dia rehefa mampiditra contenu anankiray ka active iny dia mora kely mampiditra le contenu, mampiditra fichier zany, fa zany hoe tsy maintsy activena aloha iny zany hoe ao amin'ny album izy activetsika gérer les champs. Dia satria iny zany lié amina champ image dia ty champ image ty ny modifientsika. Dia eto ambany eto misy hoe resumable photo upload setting dia miteny hoe enable resumable upload zay ihany. Ty koa ataoko hoe start upload zany hoe voapetraka eo le sary tonga dia mi-upload izy, mi-télécharger izy zay. Amin'izao zao hitanareo ny fianiny ajouter un contenu araka tenentsika teo dia album dia ty album hoe fiaraha-mivavaky ny FFKM fampiara-pianatratry ny taona ty no ampidiriko, ataoko titre zany iny. Dia aveo ty ny image, ny zavatra azo atao zao dia mampiditra sary be da be eto raha ohatra ka hoe hébergena atao amin'le site le sary, kanefa n'izay zavatra ihany dia mameno ny espace-n'le site ihany satria ty zao ohatra ao amin'ny OpenShift dia sao dia mora feno le site. Dia aveo ny zavatra ataontsika zany sary anankiray ihany natao eto, iny zany le cover, le foniny, fa ny sary zany ataontsika any amin'ny toerana hafa ohatra ny hoe Flickr na Google Photo dia aveo copiena ihany. Zay zany ny fika anankiray raha ohatra ka hoe tsy te handany
ohatra ny hoe vidéo atao any amin'ny YouTube ny sary atao any amin'ny Google Photo. Google Photo koa gratuit raha ohatra ka ino moa izy ity habia normal zany napetraka fa tsy le original le ohatra hoe 6 méga reny fa ohatra hoe jusqu'amina 2 méga octet. De hoe zany ohatra sary. De raha ohatra zao ka enregistrentsika de tsy mety satria le champ image est requis. Ty image ty zany ilaina farafaharatsiny zany manana sary anankiray ohatra hoe sary anankiray amin'ity enregistreko. Enregistrer le lien sous de ohatra hoe ataoko ato. Farafaharatsiny zany manana sary anankiray de iny sary iny zany apetrako eto. De zay no tombonyity vao apetraka le izy de tonga de mora ampidirina sary. Vita zany zay misy sary anankiray farafaharatsiny de aveo manao enregistrer ako. De amin'izay fotoana zay nisy diso indray satria ndrasanognana modifier satria tsy miseho le sary satria filtre HTML nampiasaiko fa tokony full HTML. Zany hoe mila tadidina fotsiny hoe rehefa mampiditra contenu de atao full HTML fa raha tsy zany de tsy mitranga daholo ny sary, ny tableau sy ny sisa. De ity zany le izy zao le album voalohany nieritreretintsika hoe mitranga eto daholo ny album eto amin'ny page fandraisana le tahiry tsary de io zany izy nitranga ny anankiray. De ny tsika eritreretina zany atao mitovitovy amin'ity hoe misy anakiefatra na anankitelo. De raha mbola mampiditra anankiray ako mampiditra maromaro ezaka hampiditra maromaro zany. Ity zao ny anankiray fitsenenany taona vaovao 2017 ajouter un contenu album de aveo mitovy amin'le teo ihany na sady misy texte sy misy contenu izy zany hoe atao full HTML de aveo tsy adino mampiditra sary anankiray zay atao haingony na atao fonony ohatra hoe enregistrer lien sous io zany ohatra de ataoko ohatran'izao tafiditra izy iny de aveo enregistrer zay. Io zany le sary misy an'ity sary anankiray lehibe ty azo tsy aseho fanaovana an'izay en type de contenu album de hoe gérer l'affichage de miteny ako hoe ny body ihany no aseho non tokony aseho iny raha ohatra ka hoe body daholo no aseho fa ny sary zany atao kely thumbnail. Ok ohatra fotsiny zay mbola vita ihany anaovana anazy rehefa tena hoe sary kely daholo fa satria za tsy mampiasa an'io ty zao izy ty raha tsy mampiasa an'io de tsy ilaina zany fa raha ohatra zany ka hoe ampidirina daholo le sary de mety ireo daholo indray no mitranga fa tsy mitranga ty de zay indray vao mila an'ity indray de mandamina indray amin'izay fa ty sy ty moa zany natao amin'izao fa tsy zay sy zay de alao aloha zay zay ilaina ny ty sy ty natao averina zany gérer l'affichage de tsy tiako aseho mihitsy ny image amin'ity fa cacheko de enregistreko zay. Amin'izao zany tsy miseho intsony iny image kely iny zay. Ok de ny akoatran'izay zany zany manomboka nisy amin'izay teto ny album manomboka misy sary anankiroa reo aloha jerevana hoe ahoana ny paoziny sary anankiroa de diva daholo ny mameno anazy zany hoe mila amboarina zany rehefa aveo atao ohatra hoe atao 3 colonnes
dia tadiavina eto. Dia avy eo aloha fantelo farany anao raha ohatra hoe izay 3 colonne izay ihany. Ohatra hoe maka sary anankiray farany ahako Noely Malagasy teto Roma, copiena fotsiny ajouter un contenu album dia kolena, dia ny titre copiena tsy kolena fotsiny koa, copiena dia kolena dia maka sary anankiray enregistrena dia ampidirina ato. Zay efa rapidapida ohatran'izay satria tsy dia misy zavatra manahirana intsony, mampiditra contenu zany tsy dia misy dikany loatra. Ok. Dia avy eo homme. Ohatra zany iny zany ilay izy. Dia eto ambony eto tokony hisy an'ireto fandraisana. Inona zany ity hoe sosokevitra sy fitarainana. Ity dia karazana forme contact forme zany ity. Mbola tsy misy ao fa azontsika activena. Azontsika activena, tsy haiko raha misy ato amin'ilay module ato. Ity module ity koa misy module anankiray intéressant koa izay azontsika installena. Dia tsy inona ny anarany fa module filter, na filter module tsy tadidiko izay, Drupal module filter. Ya, module filter. Inona mahatsara an'ity module filter ity mamora kokoa ny fitadiavana ny module. Installentsika izy dia hitantsika eo ny vokany, installer dia avy eo activentsika module filter. Io activentsika izy dia rehefa active izy dia miova ny paozin'ny page module. Zay, miova ohatran'izao zany ny page module. Amin'izay zany afaka mora manao recherche eto ohatra hoe contact forme. Activentsika iny rehefa avy eo dia manao enregistrer la configuration. Mora kokoa zany migérer ny module rehetrarehetra rehefa manao an'ilay contact, manao an'ilay module filter, mampiasa an'ilay module filter. Dia iny izao insérer ny contact, maka ato amin'ny structure ahako na maka iza. Iza ny ahitana an'iny contact iny, configuration. Register module contact dia avy eo aide droit configurer. Ito zany ilay makany amin'ilay configuration contact. Dia ohatra hoe website feedback dia ity ny destinataire sélectionner oui, action modifier. Dia ahoana ny ahafahana mandeha amin'ny contact io. Ok, ajouter au moins une catégorie dans cette page pour personnaliser formulaire de contact général du site. Zay. Io zany ilay formulaire contact, toa dia contact ny ery ambony ery. Dia io fotsiny zany angambany dia efa ampy mitovy amin'ity. Jereo efa tsotra be ilay izy dia hoe sosokevitra sy fitarainana ity. Fa ity hoe mikasika an'ity no mila précisena. Satria zao ity contact ity tsy misy an'ilay mikasika an'iny. Dia averintsika miditra amin'ny contact zany tsika dia ajouter une catégorie. Les catégories zany angambany no ataontsika hoe mikasika an'ity. Ohatra hoe misy zao ohatra hoe ambassade. Dia avy eo tsy tonga dia alefana amin'ny ambassade aloha fa aty amiko ihany dia efa ampy. Tsy asiana réponse automatique, enregistrer atao un point zany hoe contact faharoa dia enregistrer. Dia amin'izao fotoana izao zany raha ohatra ny olona ka mandeha amin'ny contact dia afaka mifidy
hoe ina kategoria website feedback sa ambasady de efa mitovy am'ty ihany zany mikasika ny ambasady sy ny sisa zay zany momba an'iny ty sélectionner ok tsy de misy zavatra goavana loatra de am'izay fotoan'izay zany tadidiko le lien teo ty contact am'izay fotoan'izay ako afaka micréer zavatra mamorona zavatra eto ambony eto ohatran'le teo ohatran'ny ty site ty zany hoe sosikevitra sy fitarainana de ahoana ny ameronana zavatra eo ambony eo mamorona bloc zany bloc custom bloc ny anarany zany hoe bloc personnalisé ohatra hoe ajouter un bloc de ty zany ataontsika hoe contact bloc non aloha zany satria tsy asiana titre fa ny anarany contact bloc de inona no apetraka eo amin'io ny apetraka eo amin'io de bouton anankiray fotsiny zany hoe ny bouton rehefa amin'ny foundation zany Adobe foundation de azo atao ohatra hoe lien ohatra hoe A zay koa raha ohatra ka azontsika toady atao lien A zay tsy misy ninina ndrasa aloha mijery ianona ihany foundation Zolpcom aloha mijery document ihany ahoana fomba fampiasana ny bouton de manao an'izao fotsiny href zany hoe a classe égale bouton zay fotsiny raha ohatra izy ka tiana atao menamena de atao alerte bouton alerte zany fa raha ohatra izy ka tiana atao mangamanga de bouton fotsiny dika zay de avy eo destination zany ty zay zany no ataontsika eto mamorona lien anankiray fotsiny ny destination ataoko hoe contact de avancé classe ataoko hoe zay de ny lien ataoko hoe sosikevitra sy fitarainana ihany tsisy le soratra hoe sosikevitra verina mihitsiny sosokevitra sy fitarainana io zany sélectionneko de zay am'izay vao asiako an'le lien teo lien hoe contact de avancé classe CSS ataoko hoe ohatrany ohatra hoe alerte satria menamena no tiako atao ok tsy teto le izy fa rehefa full HTML fa rehefa avy eo de hita de aiza ny toerana misy anazy atao amin'ity thème ampiasaiko ity de ataoko eo amin'ny right side bar le izy araka ny efa hitantsika eo amin'ny page d'accueil ihany efa nataontsika ihany koa tamin'ny teo aloha rehefa hoe afficher le bloc sur certaines pages seulement de hoe seulement les pages listées de ataoko amin'ny front zao ny fijerena hoe page d'accueil ihany anaovana anazy rehefa manao enregistrer zany de verina atao amin'ny bloc alohany jerevako ny right side bar formulaire de recherche contact bloc vue zay zany ny ordre raha ohatra ka sendra tsy mety io de mila fandimbiasana fa zany izy zao mety rehefa avy mampifamadika anazy anao de mila manao enregistrer de zao izy zao mety zay misy an'iny zany aloha am'izao hoe sosikevitra sy fitarainana na de kelikely aza rehefa bouton zany indry amicliquer ny olona de mahita an'ity manaraka andray rehefa diniako dia kelikely kokoa ty amin'ny sisiny akavana an'ity noho ny ato
de nefa ny ve rehefa mijery zavatra de misy an'iny. Mila jerevana koa zany iny alongany hoe ahoana ny ampatonga nyity ho lehibebe kokoa fa ty ohatra kely loatra le avy eto amin'ny sisiny ato. Jerevantsika raha misy option zay atao amin'ny paramètre. Atao amin'ny paramètre sisy ok, tsy misy zany ato de jerevantsika raha ohatra ka azo atao amin'ny alalan'ny CSS le satria raha vao azo atao amin'ny alalan'ny CSS zany de ampidirintsika eto ambany eto tsotra fotsiny. Ty aloha misy fanamarena kely izy hoe jQuery update was not found or your version rehefa mampiasa an'ity zero ty zany tokony mampiasa ny jQuery update ty module anankiray. Rehefa cliquena dia mila ampidirina zany ty module ty cette version 7.2 ty no stable 2 zany no installentsika. Dinareo fa eny andalana eny zany mampiditra module arak'izay ilaina fotsiny ako fa tsy tonga de mampiditra liste module amin'ny voalohany zay. De activena jQuery zay angatahany sy ny anatsirairay de activena fotsiny sady zay. De makato amin'ny apparence ako de zay tsy misy tsony, tsy misy an'iny problème intsony. De akoatran'izay ino mbola olana le ny olana tsamintsika zany teo de le hoe le tsy amin'ny page d'accueil kely kokoa ty de mba hialana amin'izay arany de jerevantsika aloha ny source hoe manao ahoana izy ao de 12 ito de ty 9 de ty 3 raha ny tokony izy zany tokony au moins mba hoe 4 dika ty zany azo atao hoe 8 de ty 4 ny fanovana an'izay nefany tsy azo atao eto fa tsy maintsy any amin'ilay template dikan'izay mila ovaina zany le template nefa tsika tsy manana possibilité hanaovan'le template satria tsy maintsy mi-réinstaller anazy. Ok, avelantsika eo zany aloha momba an'iny fa zay zavatra azontsika atao amin'ny rehefa mi-télécharger an'le template manaraka nareo mety tonga de efa ngezy ty hoe raha vao page d'accueil izy de ngeza kokoa fa raha vao page itsakitsaka eo izy de kely hitantsika ihany. Ny manaraka an'izay zany efa am'izao zany tsika efa manana contact de efa manana an'ireto de efa manana an'le lien news ny ataontsika manaraka zany satria ny endrika samy manao anazy ny tsirairay samy manana ny azy fa hanao an'le menu tsika alohan'ny amaranana an'ity resaky ty iny ataontsika ihany le endriky ty rehefa avy eo fa hanao an'le menu vetivety ny famenona an'ireto menu reto zany dia atao amin'ny structure menu de efa nitenentsika ihany fa misy menu anankiefatra karazana menu anankiefatra afaka mbola mamorona menu ihany koa arak'izay ilaina. Menu anankiray ty main menu ty zany menu principal de ny antsika novidintsika hoe ny menu principal de le ry ambony. Management de reto menu amin'ny admin reto. Ny navigation de le menu ry ambany ary ny user menu de le menu eto amin'ny ankavanana reto. Zay zany ny menu. De raha ohatra zany tsika
menu aloha ataoko etsy ambony etsika eo ilaina matetika. Raha ohatra zany tsika ka mila manamboatra menu, ohatra hoe menu ery ambony a, dia atao amin'ity liste ty no atao amin'ity main menu ty no atao. Reo zao a le menu efa hoe home sy à propos du site. De azontsika manamboatra anankiray zany tsika, ohatra hoe vaovao, ohatra fotsiny manao hoe ajouter un lien, de ohatra ataontsika hoe actualité satria teny frantsay le ty zavatra ty am'zao fa rehefa avy eo izy azo ahitsy a. De ny chemin no ataontsika hoe news satria raha tadidinareo a de atao amin'ity vue ty news a, de nomentsika hoe path chemin hoe news. De rehefa manao chemin news zany de tonga de iny no mitranga. De ny poids zany hoe en menu principal, ok. Ny poids ataoko hoe 2 satria ohatra amiteny hoe le home 0 atao hoe 1 zany ohatra fa enregistreko izy raha teo de hita zao ty zany home. De avy eo actualité tokony ataoko eto ambony zany ty enregistrer configuration, enregistrer configuration. Rehefa manoatra an'izay ako de io le izy io ty zany news. De avy eo ty ny à propos du site, de azoko atao eto koa ny contact zany hoe menu verina atao menu ihany ako a. De avy eo main menu tonga de ataoko hoe ajouter lien amin'ny main menu iny, de hoe contact, de ny chemin a contact fotsiny. Raha vao tsy misy ihany le chemin de tsy mandeha io a, de ataoko any amin'ny fahaenina izy satria any amin'ny faraparany zay tsy maninona na aiza arany. De raha vao mijery zao a de izay home actualité à propos du site contact. De inona koa nefa hitantsika nanana menu tao de ny album. Album koa efa manana lien, de ataontsika ampidiritsika koa zany iny hoe ajouter photo na hoe album koa de efa mety. De ty indray ny chemin ataontsika tary tahirin-tsary, ataontsika hoe 5 satria mba halolohan'ny contact. Raha ohatra ka tsy mety a de mbola atao ato izy a zay. De rehefa afindratra an'izay izy a de manao enregistrer fotsiny zay zany. Reo aloha zany efa vonona photo de reto anankitelo reto mbola azontsika amboarina ahoana reto zao efa mitovy amin'ny aty amin'ny site hoe Noely Malagasy eto reo mafrena zay. Angamba ny tokony asiana daty eto alohany eto, ny daty nampidirana azy ve ohatra satria amin'izay samy fantatra ny ato amin'ny site mantsy izy, ny ato amin'ny site amin'izao fotoana tahirin-tsary a de misy taona nampidirana azy. Azontsika atao ohatran'izay koa. Andao raha atao ohatran'izay verina atao amin'le vue zany a, vue album modifié, de ao amin'le page, de ao amin'le page ako mampiditra champ ataoko hoe date de publication, contenu date de publication, affiché an'ity cette page irery a, affiché pour cette page. De ahoana ny format an'le izy zao a satria tsy misy hoe taona de mila mamorona ako hoe personnalisé. De inona le format personnalisé? Oui, je suis personnalisé vers le manuel tous les formats de date, sinon c'est sur le nombre d'unités affiché de par défaut. De ny ataoko a manuel amin'ny PHP ny format ny daty a raha ohatra ka hoe taona fotsiny a de y majuscule, de zay fotsiny zany ny ataoko y. Toy zay ako hoe appliquer cet affichage tsy tokony asiana étiquette, tsy tokony asiana étiquette, appliquer cet affichage de mahita hoe 2017. De avy eo ataoko miteny hoe paramètre,
tsy amin'ilay paramètre fa atao amin'ilay format paramètre de champ de groupement groupé selon le groupé contenu date de publication amin'izay fotoana izay de groupé ohatran'izao izy misy hoe 2017 de mitranga daholo reto fa ity zany amin'izay fotoana izay ty date de publication ity tsindriko ty exclure de l'affichage ity amin'izay izy tsy mitranga eo ambanin'le texte zay zany de mitovy amin'ilay mitovy tanteraka amin'ny atsy amin'ny anina amin'izay izy avy eo photo 2017 de ireo de rehefa mampiditra ka misy hoe 2000 tsy fantatro de mitranga mitokana ohatran'izay zay zany mampitovy anazy amin'ity zavatra ity mitovy anazy amin'ity tahirin-tsary ity misy hoe 2017 ny endrika moa rehefa avy eo ny mbola azo amboarina indray ity zany anazy tonga de liste mihitsiny de zay ny etsika koa azo atao hoe liste mihitsiny tsy mampanina zany modifier la vue de atao hoe liste non mise en forme ny ato fa atao hoe liste HTML appliqué pour cette page de hoe liste non ordonnée le izy zany hoe fa zany hoe mbola asina champ de groupement ihany ok zay 2017 enregistré zay izy zay mitovy tanteraka amin'le original tsy ambadika aty mihitsiny zay indray zany aloha ny amin'ity fahatoizantsika indray izy rehefa avy eo satria tapitra indray ny 30 minutes manjary lasa tapaka tampoka manaraka indray